ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehetra revako malalatra trety alarobia fa 4 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 andiny voalohany sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo dia nanoloran'ny tena no fanatitra sy fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amonjy antsika. Ny andiny voalohany no entina mampahiry antsika riavako malala. Ko amin'izany dia oka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Pino manahaka an'Andriamanitra. Lay voambolana hoe manahaka dia nazo teny malagasy dia midika hoe nakatahaka. Lay voambolana nampiasain'i Paoly tamin'ny teny Hebreo dia ny hoe mimeomay, izay le matoa teny mimeomay. Teny eniko izy mba atsirovinareo teny frantsay ntsony hoe mime. Mimeomay dia nazahoana ny teny frantsay hoe mime. Fatatsika ny ntsony hoe mime rehefa mijery teatra na rehefa mpanao atsika na rehefa manao fanentanana dia ampiasaina ny ntsony hoe mime. Fa ilay teny hoe mime dia raha tena jerena raha ilay mimeomay dia midika hoe tena mamerina mihitsy, mpamerina izay natao fotsiny izy. Ny mimeomay zany na lay mime nazahoana ny teny hoe mime na dikany teny malagasy hoe mpakatahaka na makatahaka dia mamerina izay nataon'ilay olona anankiray. Mamerina, tsy manova fa mamerina, miezaka hamerina arak'izay azo atao. Dia eto zany Paoly dia manafatra hoe aoka ianareo tahaka ny manao mime. Zany hoe manahaka an'Andriamanitra, averinareo izay nataon'Andriamanitra. Jereo Andriamanitra dia avereno izay nataony. Eto zany Paoly dia toy ny milaza fa tsy miafina amin'ny olona mihitsy Andriamanitra fa toy ny hitan'ny olona Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia toy ny hitan'ny olona maso Andriamanitra. Ary dia aseho amin'ny fomba hita maso toy ny manao mime ny fiainana kristianina, manaraka an'Andriamanitra, makatahaka an'Andriamanitra. Dia izy manao hoe tahafo Andriamanitra, avereno ary izay nataon'Andriamanitra. Tsy dia mora loatra raha ohatra ka tena amakafaka ny hoe inona ary ny tiany Paoly tenenina raha ohatra ka miteny izy manao hoe alao tahaka Andriamanitra, anahaka an'Andriamanitra anio ka tsy rena ray amanontolo amin'izao ohatra masina zany dia tena be dia be ny zavatra azo resahana amin'ny endrika amerenantsika izay nataon'Andriamanitra. Fa andeha hijanona amin'ity Efesianina toko 5 izay manodidina ty perikopy ahita am-pelatanantsika ity. Dia farafahakeliny dia manodidina nyty perikopy ity ny 4 sy ny 5 dia misy zavatra 7 izay azontsika hanafana na averintsika nataon'Andriamanitra ka tokony averintsika. Dia ny voalohany dia izao ny kristianina manahaka an'Andriamanitra na hoe mamerina izay nataon'Andriamanitra. Dia hitantsika mitapany voalohany amin'ny Efesianina io fa manaiky, manaja, mandala ny firaisana, ny fiombonana. Hoy izy amin'ny andiny 7 mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy masina ary amin'ny alalan'ny fempihavanana. Dia hoy izy manao hoe zava-dehibe zany toetra voalohany izay anahafantsika an'Andriamanitra zany ny kristianina manahaka an'Andriamanitra. Dia kristianina mandala zany fiombonana zany, mandala zany fempihavanana zany, mandala izany fahasamihafana zany ka mametraka zany ho zava-dehibe amin'ny fiainana. Ny voarin'Andriamanitra na ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tsisy mitovy zany.
tsy nataony tsy nanao raha namboatra ny olona andriamanitra dia tsy nanamboatra ny olona tahaka ny hoe mamboatra fiarakodia en série na mamboatra téléphone en série na tahaka izany fa tsisy mitovy ny olona zay tokony fantatrao fa tsisy olona mitovy aminao fa ianao tokana mety samy mana maso mety samy mana tanana mety fa tsisy olona mitovy zany ary na kely aza ny fahasamihafana dia efa manavaka anao zay amin'ny toetra hitantsika ny ditanany tsy misy ditanana mitovy tsy misy ADN mitovy dia mazava ho azy fa rehefa samihafa ny ADN dia samihafa amin'ny toetra noho izany dia izao io ny ampianarin'ny Paoly manao hoe rehefa manahaka an'Andriamanitra ianao dia tokony olona mandala zany firaisana zany ary lay firaisana dia fanekena ny fahasamihafana ao anatin'ny fiarahamonina firaisana zay tsy mahatonga fahasamihafana zay tsy miteraka ady na korotana fa mahatonga filaminana aza mahatonga harena aza kristianina manahaka an'Andriamanitra ve kristianina manao zava-dehibe ny fiampihavanana manaiky ny fiombonana na dia samy hafa aminao aza lay olona hajainao le olona na dia samy hafa aminao ary araisinao ho harena ny fahasamihafana aminy ndradray tsy eketsika ny satria ny toetsainy zao tontolo zao dia mandany ny ataontsika ny fahasamihafana tsy ekeny mihitsy raha vo misy hafa no izy fa ny soratra masina dia izao tena manao zava-dehibe mihitsy zany hoe ny lahy sy ny vavy dia hafa ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia hafa ny zava-boary sy ny olona dia samy mana zay maha izy azy dia izay fahasamihafan'izay dia tena fototra maha izy azy ny zava-boarin'Andriamanitra fa ao anatin'izany no hitarihana ny saina manao hoe ataovy zava-dehibe raha ilay fiombonana amin'izao valanaretiny izao raha manahaka an'Andriamanitra isika dia manao zava-dehibe ny fiombonana Paoly aza moa dia miteny amin'ny hoe fempihavanana fiombonana dia misy fempihavanana rehefa zavatra misy fiombonana dia misy fempihavanana fa misy kristianina tsy manaja fempihavanana ao anatin'izao fotoan'izao mba misy fandaminana rehefa misy marary dia mba mamangy tsika ka misy mamangy rehefa misy manjo dia mba mampahery tsika dia misy tsy mampahery rehefa misy mifaly dia mba miara mifaly kristianina manahaka an'Andriamanitra kristianina mandala ny fiombonana ary manaja ny fempihavanana fa ny faharoa dia izao raha mbola mamaky eo andino ihany sika dia manao zava-dehibe ny fahamasinana ny andininy fafito ambin'ny folo sy manaraka mitoko efatra resahako dia miteny izy manao hoe zao ialao ny fijejoejona ialao ny fieremana aoka adio fitondratena ianareo mba ialanareo ny toetrareo taloha izay mbaikeo ny fitondrantenanareo fahiny sy ny sisa toka andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo ny kristianina manahaka an'Andriamanitra manao mima isika dia ny zavatra asehony zany ka hita maso dia tsy hoe mandala ny fiombonana ihany izy tsy hoe olona fehidina manolona hoe mahivavy isaky ny mahita dia miady manolona foana fa zao koa hita ety ivelany ny fahamasinana tsy olona ataontsika hoe baikeo ny fijejoejona na ny fahamamona na ny filandratsina ny toetra tsy mendrika fa olona hita ety ivelany ny fahamasinana mpiainana tsy ilay fahamasinana mpiainana ao anaty tsy zay satria ny mima tsy any anaty fa hita eo zavaka miteny hoe za masina be ty anatiko fa ny aingany ivelany zao fotsiny io ivelany fotsiny fa ny atao boky masina tsy zay le mima fa le hoe lay manahaka dia hita ety ivelany le izy ianao tsy miteny tsy zava-dehibe fa io ingeny eo am-pony zava-dehibe fa ny ety ivelany tsy maninony ndrandray mantsy kristianina mieritreritra zany izy ka io ingeny rehefa madio ny eo am-po dia mety fa zay anaovanao na fitafiana na fihetsika na inona dia iny ny zava-dehibe fa ny eo am-pono iny tsy zava-dehibe fa ny eo am-pono izy entony hoe manahaka an'Andriamanitra dia asehonao fijokona vavolombelona eo zany amin'ny alalanao no hita Andriamanitra dia asehonao amin'ny alalan'ny toetranao amin'izay ahitan'ny olonanao izay toetra n'Andriamanitra masina izay satria manao hoe ny toetra faharoa manahaka an'Andriamanitra dia ny fahamasinana fa ny toetra fahatelo andiny fadimy amby roapolo dia ny marina esory ny lainga ary samy milaza ny marina amin'ny namany avy ny olona manahaka an'Andriamanitra dia olona milaza ny marina Andriamanitra tsy mbola nandainga sanatria ny vava
na tamin'ny Abrahama io na tamin'ny Davida io fa Andriamanitra dia nilazany marina mandrakariva. No zany de zao ny kristianina manahaka an'Andriamanitra de kristianina zay tsy mandainga milazany marina izy. Ary hitatsika fa izany efa tsy toetra n'izao tontolo zao tsony, asehontsika zany amin'ny fiainantsika fa tsika dia mpilazany marina. Ny toetra fahaefatra revako malala dia 9:20 izy manao hoe tezitra fa tsy manota ary tsy miazona fahatezerana mihoatry ny masoandro miletika. Ny kristianina manahaka an'Andriamanitra dia kristianina avelan'Andriamanitra tezitra. Jesosy dia tezitra. Jesosy raha niditra tao amin'ny tempoly tao Jerosalema dia tezitra dia nazerana ny latabatry ny olona, latabatry ny mpanakady vola, latabatry ny mpanao risirisy ny mpanao kolokolo io zany io nazerana io. Tezitra fa tsy manota. Inona hoe tsy manota? Tezitra zany fa tsy latsaka ao anatin'ny tezitra dia lasa miteny ratsy na manozona na mikasy tanana na tanalahelo tsy zay. Tezitra fa tsy manota. Dia ny kristianina zay makatahaka an'Andriamanitra ka jeren'ny fiarahamonina hita amin'ny alalan'ireo kristianina ireo zany Andriamanitra dia zao mety ho tezitra izy. Ahoana moa anao tsy ho tezitra ty olombelona mitafinofo dia mety tezitra ianao fa zao tsy manota ianao. Ary raha tezitra ary ianao dia tsy tezitra mandrapiletiky ny masoandro, satria raha entinao matory ny fahatezeranao dia manimba ny fahasalamanao, miteraka areti-po anao ary miteraka tsy fiadanam-po anao. Tsy hoentina any an-trano zany, zay ny dikany teny hoe mandrapiletiky ny masoandro, satria ny olona dia any an-tsaha ihany ianao, any an-tsaha zany any am-piasana any ianao no mety ny fahatezeranao, tsy entinao mody eo tokantrano ka manimba ny fahasalamanao na manimba ny ankohonanao fa ajanony any amin'izay alohan'ny idinony tokantrano, ajanony any ivelany any ny fahatezerana. Ahoana ny fomba najanona anazy dia makatahaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay ny toetra fahaefatra makatahaka an'Andriamanitra amin'ity toko ity. Manaraka dia zao hiatsika eo ambany eo 9:20 aoka zay mangalatra tsy hangalatra intsony, miasa fa tsy mangalatra, fa aleo kely aina ka hiasa. Zany hoe ny olona makatahaka an'Andriamanitra dia olona miasa fa tsy mangalatra, amin'ny alalan'ny atsembohany, amin'ny alalan'ny fikelezanainany, amin'ny alalan'ny zay ataon'ny tanany no ivelomany sy zarainy ho an'ny manodidina azy. Hoy izy Paoly manao hoe aoka izay mangalatra tsy hangalatra intsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisomeny zay tsy manana. Tsy hoe mangalatra mba homenany namana na tsy miasa fa mangalatra mba hivelomana, tsy zay, fa miasa ianao mba hivelomanao ary miasa ianao mba ho zarainao. Zay Andriamanitra, zay le Andriamanitra alainao tahaka. Andriamanitra alainao tahaka dia Andriamanitra miasa. Io efa tenin'ny Jesosy mandrakariva, ny raiko miasa dia za koa miasa. Andriamanitra dia miasa. Ahoana moa ny mpisahany io masoandro io, ahoana ny andehanany io univers masoandro kitana sy ny sisa rehetra io raha tsy miasa Andriamanitra. Andriamanitra miasa. No zany dia miasa tsika. Ny akamona dia tsy toetra kristianina, ny akamona dia tsy toetra rehetra makatahaka an'Andriamanitra. Ny devolony kamo, ny devolony mpanjenjeny eny amin'ny rivotra eny manakorotana mampiady zany ny devoly dia malainy kamo, tsy manao ninninina, tsy manao fa tsy mampiady. Zay mahatonga ny Paoly miteny aza miraharany ny olona, zany hoe misy tamin'ny andro Paoly misy olona ampiasain'ny olona mitetitra any dia mandeha manokondresaka any dia mitetitra any dia manokondresaka any andaliana fotoana. Dia zao zay le tenenin'ny Paoly hoe miraharany eny ny olona, miraharany eny ny hafa. Fa izao miasa ianao, miasa. Ny toetra zay fahadimy alaintsika tahaka amin'Andriamanitra dia zao miasa. Miasa dia mizara, miasa dia manome ho an'ny tsy manana. Ny toetra fahaenina dia teneniny io. Izy manao hoe 9:20 aoka tsy aloky ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana. Tsy mbola nivoaka ny vavan'Andriamanitra sanatria raha makatahaka an'Andriamanitra tsika ny teny maloto.
fa ny teny mivoaka ny vavan'andriamanitra dia teny pahary, teny fiainana. Rehefa miteny Andriamanitra, fiainana zay. Zay mahatonga Paoly teny manao hoe ho fampandrosoana amin'izay teny aloky ny vavanao zany, ka fantatrao fa mandratra fa manimba dia aza atao fa tsy avy amin'Andriamanitra zany. Aza atao hoe avy amin'Andriamanitra ny teny mandratra, ny teny manimba, ny teny manozona, ny teny mampijaly, ny teny mampahory, ny teny mizaozao, tsy teny avy amin'Andriamanitra zany. Fa raha maka tahaka an'Andriamanitra ianao dia ny teny aloky ny vavanao dia teny mampandroso, teny pozitif, teny miabo, mampandroso zany, mampiezaka zany, manome mahadalana zany, mampahery zany. Zay ny teneny Saotra Masina hoe ny olona maka tahaka an'Andriamanitra dia olona miteny mampandroso, miteny madio. Ary ny farany fahavito izay hoentina mampahery anao avako malala amin'izany hoe kristianina maka tahaka an'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny ataon'ny kristianina ahitana an'Andriamanitra dia olona manana fahalemem-panahy. Diny varaika ambitelopolo sy folo ambitelopolo, esory aminareo ny foletika rehetra dia izao aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka mahay mifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo. Zay izy vao miteny koa aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo. Avako malala ny toetra fahafito zany dia izao olona mahay mamela eloka, mana fahalemem-panahy. Asehonao zany amin'ny toetranao ety ivelany izany toetra mahay mamela eloka zany. Zay le toetra fito. Betsaka fa reo no tazonitsika eo amin'ny Efesianina, mety mahita 20 mihoatra zany azy. Satria Andriamanitra nge lehibe, goavana be lehibe mameno zao rehetra zao. Betsaka ny azontsika alay tahaka amin'Andriamanitra. Inona moa zay itsika madinika itony? Fa ny fito no tsigaina manokana riavako malala. Raha ohatra ka manafatra anao Paoly manao hoe Saotra Masina hoe aoka ianao anahaka an'Andriamanitra dia reto fito reto, mba manajaly ny fiombonana sy ny fifankatiavana iny. Ataovy zava-dehibe io firaisan'io. Faharoa, mba mandehana ny fahamasinany, mba hajanona io fijejojoana sy fahalitopy hitondrateny io. Fahatelo, mba mariny amin'izay lazaina, hajanona io lainga io. Ary fahaefatra dia izao, aoka ianao mba hiasa fa tsy mangalatra. Aoka ianao mba hiasa, mba hanao zava-dehibe ny asa fa tsy hafahanao mizara. Raha tezitra, fahadimy, raha tezitra dia tsy manota, raha tezitra dia tsy miteniteny foana. Ny fahaenina dia izao miteny mampandroso, ny teny alokon'ny vava, teny mamelona, teny misy aina, teny mampandroso. Ary ny fahafito dia ny olona manana fahalemem-panahy sy mahay mamela eloka ny hafa. Dahoara dafo Andriamanitra dia hiteny angamby ianao manao hoe tena tsy vitsy zany, tena tsy vitsy zany, eny tokoa. Raha maha olombelona tsy vitsy zany. Raha vitsy zany dia izao tsy maty tao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Raha maha olombelona tsy vitsy zany. Fa ahoana no avitanana zany? Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ampandrosoy ao am-ponao Jesosy dia hitarika anao izy amin'izany toetra zany. Fa rehefa hanananao am-po Jesosy, hanananao am-po ny fananao masina, dia tsy avelan'izany tsy ahefa na inona na inona ianao. Ary afaka miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay dia. Rehefa ao anatinao ny fitiavana hoe Tompo, za tia hanahaka anao, tia merina zay mba nataonao tamin'ny tianana ny toetranao Andriamanitra, tianana zany toetranao Andriamanitra zany dia Andriamanitra ihany no anomehany zany. Tsy amin'ny alalan'ny fiezahantsika samy rery no avitantsika an'izany, fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika manahaka an'Andriamanitra. Dia satria fahasoavana dia angatahana, satria fahasoavana dia raisina, satria fahasoavana dia irina, dia mianiry fatratra azy zany. Dia omen'Andriamanitra anao izany toetra mahay manahaka azy zany. Ny Tompo any ampahiry anao riavako malala amin'ny alalan'ny herin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ka ahafahanao manahaka an'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa manome modely ianao,
ary modely azo tanterahana amin'ny alalan'i Jesosy zanakao ny anananay toetra tsara tahaka anao Andriamanitra, mandala ny firaisana, mahasim-piaina, marina ao anatrehan'ny namanay amin'ny teny alohan'ny vava, ary na dia tezitra azy zahay satria olombelona dia tsy latsaka ao anatin'ny faholotana, to aminao hiasa mafy mba hozarainay sy hanohananay ary homenay ny namanay, madio ny fiteny alohan'ny vavanay ary malemy fanahy mahay mamela ny namanay zahay. Ampio izay tompo anan'izany toetra izany, ampitoera ty anatinay ny fanahinao masina, fa efa zanakao zahay, zanaka malala zahay, zanaka tianao no ny amin'i Jesosy, dia atao vitan'ny olona ty aminay ny toetranao Andriamanitra, satria hitanay teo amin'i Jesosy zany, dia atao vitan'ny namanay ety amin'ny tenanay, ety amin'ny fiainanay zany toetranao. Tompo vavaka ary zahay ho andreo namanay marary, mitalao amin'ny famindramponao, misaotra noho ny amin'ireo efa mety tsara, misaotra noho ny amin'ireo efa renay fa sitrana, fa mitalao koa zay tompo ho an'ireo zay marary, mampahirezo izy ireo, mampahirezo koa ny mpianatra ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao, azavelanao variana ny mpianatra, hoe fahendrena andamina ny fianarany, andamina ny fandaharam-potoana, vavaka ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpiasa amin'ny famelomana ny ankonana amin'ny asa atao isan'andro, manapia azy ireo ianao ireo tsy maintsy miasa, mivoaka ny trano, karakara ny ankonana, miarova azy ireny ianao Jesosy, ary ome fahendrena ny vahoaka malagasy mba anana firaisan-tsaina sy fiombonana ao anatin'izao valana retina izao. Isory ny toetra ratsy, ny fitiavan-kely, ny fanararotana, isory reny tompo, fa omeo ny firenenay ny fanahy ny firaisan-kely. Noho ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.